teto amin'ny telopolo taona lasa izay no nitsangana tao anosy avaratra ny akany timoka izay mitaiza sy mikarakara ireo zaza sy ankizy tena sahirana tsy misy pia sy mpikarakara. Zaza voateraka hatramin'ny 20 taona no raisin'izy ireo ka hatreto dia misy zato ireo zaza sy tanora tezaina sy beazina ao amin'izany akany izany ka maro no efa nahatafitain'ny akany izay lasa manana andraikitra goavana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ny zaza voateraka ny raisinay ka hatramin'ny 20 taona eo mianatra miasa, ao ny efa nivoaka dokotera, ingénieur, ao ny mopera, ao ny frera, ao ny masera, ny pastera ary efa nisy ato aminay, nisy masera efa nivoaka tato aminay, ny ankizy ny tazainay tato amin'ity akany ity. Ny fiaraha-miasanay tamin'ireto asemma rehetra raha mahita an'izao hetsika izao nareo dia efa ela ary zareo no nanampy anay. Isa-taona ary zareo tsy manadino anay mba manaritra izay voarambin'ny tanan'ireo ankizy ireo sy ny mpanabe ary ny lehibe andry zareo dia manaritra fanampiana ho an'ny ankizy atao amin'ny akany. Nanao fisaorana sy fankasitrahana trany ny vondrona ASEM ireo ankizy tezaina ao amin'ny centre timoka izay soloany tsara tena. Tsara be ilay hetsika androany satria tonga indray zareo nitsidika anay dia nahafinaritra ilay izy dia misaotra ny zareo manokana satria teo foana zareo nandritra ny taona maro mikarakara sy manisy zavatra ilain'ny ankizy dia misaotra ny ASEM manokana nitsidika sy manome sakafo ho an'ny ankizy amin'izao avy efa sahirana izao dia mankasitraka be dia be ny ASEM. Mitohy hatrany ny fanampiana indrindra fa amin'ny lafiny ara-tsakafo izay omenany akany timoka hoy ny fanazavana nentin'ny censeur Andriamatoa Jean-Claude Ramadisson izay nanipika fa efa fanaon'ny vondrona ASEM toy izao ankoatran'ny lafiny fanabeazana izay tena ilofosan'izy ireo. Lycée privé ASEM Kativato miaraka amin'ny AES moa zany dia miara-miasa amin'ireto akany timoka eto anosy avaratra eto. Ny fiaraha-miasa moa dia fanampiana ara-tsakafo indrindra mandreto ankizy kely reto satria tsapanay fa marary an'izareo tokoa ny tsy fampiany sakafo amin'ireo ankizy kely ireo dia izay no mampatonga anay misafidy hoe sakafo no hanampiana an'izareo. Fa ny tena zava-dehibe eo anatin'izay koa dia ny fitazanay ny mpianatra zany amin'ilay toe-tsaina hoe mahay mizara fa tsy mamianina tanany fotsiny dia izay ilay fahaizana mizara zay zany no hitaizanay ny mpianatra ao amin'ny lycée privé ASEM Kativato dia mamerimerina an'izay foana izay isa-taona mitazanareo ankizy mifandimby ao ary heverinay fa tratra izay tanjon'izay satria ny ankizy mivoaka dia eritreretinay fa manana izay toe-tsaina mahay mizara izay koa mahay manampy ny hafa. Vary, paty, labozia, biscuit ary savony no isan'ny natolotry ny tompony andraikitra avy amin'ny lycée privé ASEM sy ASEM Business School ho an'ny akany izay nofarana tamin'ny fanoratana afatra anaty boky ho fahatsiarovana tamin'izao fantalovan'izy ireo izao. Protège si longtemps. Bravo!